Misy fahaiza-manao sy toetra mazava ho azy andrasana amin'ilay conseil technique na ataontsika hoe compétence clé. Andrasana amin'ny olona manao an'izay andraikitra izay an. Ny voalohany an dia mazava ho azy fa ny fahaiza-manaony ao anatin'ilay sehatra izay niantsoana azy. Ohatra hoe fampananana asa ve ilay izy, tanora ve ilay izy, fambolena sy fiompiana ve ilay izy, sécurité ve ilay izy. Maro izany ny sehatra ka tokony manana an'izay fahaiza-manao izay izy an, expertise izany amin'iny sehatra anankiray iny, ny domaine iny. Ny faharoa, na inona na inona mety mitranga hoe mbola tsy olona tsy nanana andraikitra mihitsy izy eo amin'ilay rafim-panjakana fa tokony manana malady. Izany hoe mahay mijery sy mahay mamantatra hoe ahoana marina ny fandehan'ity rafim-panjakana anankiray ity, ity rafitra anankiray ity an. Izany moa azo avy amin'ny fifaneraserana, azo ihany koa mety avy amin'ny fianarana, fa azo ihany koa mety avy amin'ny hoe fikarohana manokana izany an, izay ataon'ilay olona. Ary ny farany moa izany amin'ny mampanolontsaina azy dia tsara raha ohatra ka manana ny antsoina hoe fahaiza miara-monina aman'olona na ilay lazaina hoe compétence relationnelle. Compétence relationnelle misy fotoana manahirana ny olona mpiara-miasa, misy fotoana tsy maintsy mifandray amin'ny atsy sy ny aroa dia ilaina be izay zavatra izay. Efa voalazantsika teo ihany koa fa izy dia olona malalaka be eo amin'ny fomba fandinihan-javatra amin'ny zoro rehetra mihitsy, amin'ny angle rehetra rehetra dia tokony manana an'izay fahafahana mandinika izay izy. Torak'izany efa voalazantsika teo ny resaka hoe scénario, izany hoe aiza sy aiza avy ny mety zavatra mety hitranga, ary indrindra indrindra afaka izy mandalina hoe azo atao ve izany zavatra izany amin'ny lafiny ara-politika, satria matetika moa conseil technique ilay resahana dia teknika ilay arosony fa tokony ihany koa afaka mamantatra izy mamisavisa amin'ny fijery politika izany. Ankoatr'izay, tena mila ny antsoina hoe etika na ny fahavanonana ihany koa ao anatin'ity zavatra ity. Ny asan'ny conseil technique dia mila etika. Anisan'izany rehefa manao analizy dia tena hoe tsy hoe hoentin'ny baikony izay zavatra efa misy ihany, na politika na siantifika na teknika, mety misy zavatra efa fomba fijery manokana kanefa miezaka ianao amin'ny maha conseil technique mampiatra sy manao an'izay ampamety an'ilay zavatra izay atao eo izany. Dia misy fotoana tena mampandefitra mihitsy an'ireny mety hoe zavatra nitoirana na ohatrohatr'izany ireny rehefa ohatra ka conseil technique. Ny fahamendrehana mazava ho azy tsy hangalatra no alehanao, tsy hanodikodina, tsy hampiasa an'ilay izy ho amina zavatra hafa. Ary ny fahatelo dia ny fahatokiana. Rehefa ohatra ianao ka nanapa-kevitra fa ho mpanolontsaina teknika an'ilay olona dia mba miezaka ianao izany mba tsy dia handeha hanaparitaka ny secret-ny any amin'ny rehetra rehetra any, fa hiezaka mihitsy ianao ny tanjonao dia hanolo-kevitra azy amin'izay tokony atao. Ary ny farany moa izany izay tsy kely indrindra dia ny hoe ho an'ny tombotsoam-bahoaka, ho an'ny tombotsoan'ny firenena. Izay no ambony indrindra. Ka raha zavatra mety hanotoana dia miteny mihitsy an'ilay olona izay nanenitra hoe tandremo fa misy zavatra ohatran'izao ankoatran'ny tsy mety ity zavatra ity.